miverina amin'ny laony ny fandriam-pahalemana aty amin'ny tapany avaratry ny distrika Anambohimasoa ankehitriny ka afaka miatrika ny andavanandrom-piainany amin'ny asa famokarana ny ponina vokatry ny fiarahamientana eo amin'ny mpiaramonina izay mitambatra ao anatin'ny fikambanana firaisan-kina Anohery nanomboka ny volana Oktobra taona 2022 ny fikambanana firaisan-kina Anohery izay ivondronan'ireo kominina maro izay efa haharakotra ny distrika ity ary misy ihany koa ireo kominina amin'ireo distrika mifanolobodorindrina. Ny tena tompony zany fandriam-pahalemana zany tompoko dia tsika fokon'olo asika vahoaka takan'izao ny tena tompony. Asika rery koa ny afaka hanao an'izany samy rery fa tsy maintsy misy ny fiaraha-miasa. Misy ny fiaraha-mientana amin'ireo hery isan-karazany izay miara-miombona atoko amin'izany fandriam-pahalemana zany. Ity fikambanana ity dia anisan'ny ainga vaovao ahafahana mametraka an'izany fandriam-pahalemana zany. Ka rehefa miara-mientana ndao metraka an'izany dia rafitra ary miahenjana ary tonga hatramin'ny farany. Manome tohana ny fikambanana amin'ny lafiny rehetra hamongorana ny asan-dahalo ny faritra Masatra Ambony izay ampanarahana ny fitsipika araka ny sata amin'ny fehin'ny fikambanana. Tokony hitovy ireo dina sy sata fototra hitantanana azy ireo mba tsy hisiany fanararaotana eny ivondreny fikambanana reny ka dia izay no tsara amafisana zany ety amin'ny fotony ka hoe jerevana ny tena ampandehanana ary ampandrosoana an'ireny fikambanana reny ary tena hifototra tokoa ary ao anatin'izay resaka fandriam-pahalemana izay ihany no ataony. Efa afaka miatrika ny fivelomany avokoa ny mponina aty an-toerana ankehitriny vokatry ny fiaraha-mientana eo amin'ny samy mpikambana izay mampiatra ny dinany Masatra Ambony. Ho fankasitrahana ny ezaka izany dia nanolotra omby telo ireo delegasiona tonga teto ho nofokena amin'ny tampi-havanana amin'ny fankalazana ny faheritaonan'ny fikambanana firaisan-kina Anohery izay atao atsy ho atsy.